Bonjour daholo tsika rehetra. Manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavana amintsika mandrakariva ny tenako. Saorana ny tompo fa aty aminay aloha sao dia efa mafana ny andro indray. Any amintsika mety mangatsika satria manino moa ity mifandipatra ny toetrandro rehefa mafana aty dia mangatsika any. Manasantsika araka ivavakantsika. Jehovah'Andriamanitra ray io. Mankalaza anao zay mitery anao ry mame voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao zay raha io hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ianao le mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Ianao le mendrika ny hideraina sy mendrika ny ankalazaina. Ianao le ankory lohalika rehetra tompo na any an-danitra na ity tany. Eniky ny voninahitra ao ny tany aman-danitra. Ankalazaina ny anaranao raha io, deraina ny anaranao. Mena voninahitra ianao tompo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Voninahitra ihany koa ho an'ilay zanak'ondry le mipetraka eo kavananao Andriamanitra ray. Le maty namonjy anay nanolotra ny tenany mba ho avitra izahay noho ny fahotanay. Ka raha tsisy raha latsaka dia tsy nisy famelan-keloka ao anay. Misaotra Jesosy efa lehibe ny fitiavanao anay. Ankalazaina ny anaranao mena voninahitra anay. Misaotra ihany koa na mitombonandro ireo menao anay tompo amin'ny teny ity. Afanay mbola hiara-andinika sy hianatra ny teninao. Meteza ry Andriamanitra ray ampianatra anay ny fahamarinanao nenao. Ka sokafy ny fonay, sokafy ny sainay, sokafy ny sofinay. Andrenesanay ny teninao, andraisanay fampahirezana, andraisanay fananarana, andraisanay fampianarana. Ko dia mitenena aminay raha io amin'ity anio ity indray ianao. Fa voninkaino izay mpanomponao ka aoka ny fanahinao hiasa aminay amin'ny fahavenoana atanteraka ny sitraponao. Ifona aminao ihany koa ny fizahiny amin'ny fahotanay sy ny tsy famendrehanay ary ny tsy fahamarinanay rehetra. Mangataka aminao zay Kristy, diovy amin'ny rahanao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao zay ho afa-keloka. Ary aoka ny rahanao andrakitra anay Kristy, ka anamarina anay sy hiaro anay ho famantarana amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra mba tsisy lozanjonay na dia kely aza. Ireo ke tany any anjely ihany koa ny tantanao anay ray ndao tafotoana ny vatony tongotray. Dia ampelantananao ray no metrahanay ny fampianarana, ny fitaovana izay ampiasainay sy ny fifandraisanay any tokantrano sy amin'ny toerana rehetra izay nohona ny fampianarana ny teninao. Ka aoka Tompo Andriamanitra tsisy arombaka an'izy io ampelantananao. Dia ray ny anaranao raha io, ny anaran'i Jesosy nandratanay izao vavaka izao eto anatrehanao. Alleloia. Amen. Eroso aritsika. Inona no lesona ny resantsika farany? Teo amin'ilay Apokalipsy toko fahasivy ny andininy faharoapolo no ny resantsika farany. Inona no kasika anazy io dia verenantsika vakina kely izy io dia vakintsika ilay tapany voalohany zany. Apokalipsy toko fahasivy andininy faharoapolo dia ny tapany voalohany. Ny anaran'i Jesosy. Dia ao no izy. Nefa ny olona sisa izay tsy matin'ireo loza ireo dia tsy nibebaka hiala tamin'ny asan'ny tanany. Nefa ny olona sisa izay tsy matin'ireo loza ireo dia tsy nibebaka hiala tamin'ny asan'ny tanany. Inona moa ilay hoe tsy matin'ilay loza fa io ilay zavatra andresantsika zany mikasika ilay hoe famonoana ny ray-patelon'ny olona ambonin'ny tany dia amin'ny alalan'inona? Amin'ny alalan'ny tafika zany. Amin'ny alalan'ireo fitaovam-piadiana mahery vaika zany izay noforonina zany. Ka fa niresaka lavitsika mikasika amin'ilay fitaovana hoe mahery vaika ireny fa tsy verenantsika intsony ireny fa ny zavatra tena tiantenena dia hoe ilay ray-patelon'ilay olona zany matin'ireny fitaovam-piadiana ireny. Matin'ireny ny ray-patelon'ny olona. Ny vokatra an'izany nefa dia zao. Na dia eo aza nefa zany dia zao tsy nibebaka zany ny olona. Satria arak'ilay teneniny teo verenako tsara ilay izy teo manao hoe nefa ny olona sisa izy izay tsy matin'ireo loza ireo dia tsy nibebaka hiala tamin'ny asan'ny tanany. Fa inona zany zavatra nataony? Mbola ny ataony ihany ny ataony zany. Fantatsika nefa fa ireny zavatra ireny zany ohatra ny trompetra rehetra izay nitsofina rehetra dia zao hoe fiantsoana fibebahana zany ireny. Manao hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra fa mibebah ianareo. Dia izay ilay teneniny teto hoe ny olona sisa izay tsy maty izy dia tsy nibebaka hozy izy. Kanefa reny zavatra tsofina reny zany dia zao hoe fiantsoana fibebahana reny.
raha ho avy ange fipohan'ny ataontsika hoe 3e guerre mondiale zany ny firenena matanjaka rehetra manana ny fitaovam-piadiana io le hoe arme nucléaire io dia firy ny olona maty raha misy bomba nucléaire anankiray mipoaka fotsiny dia efa hoe 75 à 100 millions de personnes zany no maty 75 à 100 millions de personnes ny olona maty zany raha misy bomba nucléaire anankiray mipoaka fotsiny dia eritrerito tsara manerana n'izao tontolo zao rehefa firenena matanjaka reny efa manana an'izany daholo dia asa hoana ny faran'izao rehetra zao fa zay zany lizy hoe fiatsoana fibebahana lizy hoe mibebah ianareo fifakaiky ny fanjakany lanitra fa izy tsy nibebaka mibebah ianareo fifakaiky angety faranty satria raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia miavosa trany le zavatra misy zany fa ny zavatra ataon'ny olona indray dia manino maniratsira indray ny ataony maniratsiran'Andriamanitra izy raha miteny hoe ho avy Kristy dia izy aiza zay ho avy eo Kristy nga moa zany tsy efa nitoriana tamin'ny andron'ny apôstôly ho avy Jesosy aiza ny fiaviany hatramin'izao mbola tsy tonga Kristy fa Kristy nefa dia nilaza hoe izao ny famantarany amin'ny fiaviako izy dia nisy famantarana izay nomeny famantarana izay nomeny zavatra hitantsika eo amin'ireo trompetra tsofina ireo ny famantarana izay nomeny anisan'izany ilay hoe isiady sy filazana ady ozy izy dia raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao zany dia io zavatra tsofina atao amin'ny apokalipsy dao ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ary efa miakaiky ny fiavian'ny tompo miatra raha hoarina amin'izany zavatra izany zany eo nefa na dia eo ary nefa izany rehetra izany dia zao hoe hoy ny tenin'ny tompo manambara manao hoe verenantsika vakiny io teny anankiray eo amin'ny Petera faharoa no jerentsika eo amin'ny Petera faharoa dia tsika eo amin'ny Petera faharoa toko 7:9 ka hatramin'ny 10 Petera faharoa toko 7:9 ka hatramin'ny 10 dia rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy nefa ry malala izao zavatra iray loha izao no aoka tsy ho adinonareo ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo taona ary ny arivo taona toy ny indray andro ny tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany fa maharo-po aminareo izy ka tsy tia ny sovery fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firomoromona mafy ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra ka hodorona avokoa ny tany sy ny asa izay ho aminy io moa zavatra nandresantsika farany le hoe ny olona angeo izy minitsy tsy mahalala efa ty tany ity dia zao efa noravany ity indray mandeha tamin'ny alalan'ny rano ny teny no nanaovana ny lanitra sy ny tany ary tamin'ny alalan'ny teny koa nandravana ny tany ny tany izay misy antsika ity tamin'ny alalan'ny rano ity tany ity nefa dia zao hoe ho azonina ihany koa amin'ny afo ity tany ity ary amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa no andravana ity tany ity amin'ny afo araka le teniny teo manambara manao hoe ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firomoromona mafy ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra ka hodorona avokoa ny tany sy ny asa izay ho aminy ho avy zany izay fotoana izay fiavian'ny tompo io dia zao miteny izy manao hoe ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firomoromona mafy io fiavian'i Jesosy io zany tsisy malala na ny ora na ny fotoana tsisy malala n'itsika fa famantarana no nomeny dia io trompetra izay tsofina io ny famantarana hoe fa hitantsika izany rehetra izany dia efa atomotra ny tompo efa eo ambaravarana ny tompo ahoana moa izany hoe ho avy tahaka ny mpangalatra izany raha misy mpangalatra ho avy milaza izy manao hoe ho avy zahay ataovy hoe amin'ny 3 raha ny teny izy ho avy amin'ny 3 dia efa niomana zany ianao mba tsy hamakina ny tranonao fa ny mpangalatra rehefa ho avy nga izy mampilaza aminao ianao tsy mieritreritra matory amin'ny alina iny izy ho avy izy manokatra varavarana moramora ao izy dia ohatr'izay mihitsy ny fiavian'ny tompo ny olona amin'izao tontolo izao dia mbola hovariana izy araka ny teniny manao hoe
ny mpapakabady mbola mapakabady, ny mividy tany mbola mividy tany, ny manao trano mbola manao trano, mbola ny manao projet hoe za zo mbola anao projet, mbola anao tour du monde ohatrany, anao voyage manerana n'izao tontolo zao nampiasa ny vola zay opelantanako mbola variana satria tsy mieritreritra le olona, kanefa ny zavatra misy amin'ny iainantsika amin'izao fotoana zao dia efa miazakazaka amin'ny fiafarany ny tantarany tany ny zavatra misy izay iainantsika amin'izao fotoana zao. Dia ho ihany koa izy teo ny teny eo amin'ny andininy fasivy manao hoe ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay nataony sasany ho fahelany. Andriamanitra zany dia manao Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasany zany, efa niteny izy fa mialohan'ny fiaviany dia izao ny zavatra mitranga. Isy zany izay zavatra zay, fa izy dia tsy mahela ny teny fikasany, mbola iresaka be an'io moa tsika zany rehefa tonga any amin'ny toko 420 tsika dia iresaka be mikasika anazy io ihany koa zany. Dia zay moa zany mikasika ny lesona andresantsika farany zany, zay mikasika an'iny zany fa zao hotoizantsika leo amin'ny apokalipsy toko 7 dia ny andininy 20 tapany faharoa ndray zany no jerentsika, satria na zavatra andresantsika teo dia zao hoe raha verenantsika vakina le andininy 20 dia zao nyteneny ny olona sisa izy izay tsy matin'ireo loza ireo dia tsy nibebaka hiala tamin'ny asan'ny tanany. Eo zany le izy tsy nibebaka izy dia toy izany mba tsy hivavaka amin'ny demonia sy ny sampy volamena sy ny volafotsy sy ny varahana sy ny vato ary ny hazo izay tsy mahajery na mahare na hafa mamindra hozy izy. Io le zavatra nytenina teo, inona ny zavatra ataon'ny olona raha vao mainka miavosa zany le ratsy amin'izao fotoana zao, dia inona ny zavatra mbola manompo sampy any izy mivavaka amin'ny hazo izy, mivavaka amin'ny tsangam-bato izy, mivavaka amin'ny volamena izy, mivavaka amin'ny volafotsy, amin'ny varahana. Ireny anefa dia manahoana? Ireny angay manana maso mijery nga reny, manana sofina mandrenga reny, reny ingeny atao hoe zavaboary, reny tsangam-bato atao reny, iza ny manao an'ireny, iza ny manefy an'ireny, olona ihany ingeny manefy an'ireny. Dia rehefa avy eo ny ankohany izy ihany mandoalika eo ny lohany iny, nefa ny azona kanan'iny izay iankofany iny, iny nefa nanaovana kitay nandrahoana sakafo koa nefa iny. Dia ilay olona zany tsy mandinga tsy mijery fa dia mivavaka amin'ny sarivongana, mivavaka amin'ny sampy. Reny tsangam-bato reny, angataham-pitahiana reny, anaovana sorona. Dia izay ilay teneniny hoe ny olona sisa izay tsy matin'ireo loza ireo dia tsy nibebaka hiala tamin'ny asan'ny tanany hozy izy mba tsy hivavaka amin'ny demonia. Ary tena teneniny mihitsy, inona zany ny eo ambadika ireny tsangam-bato reny? Demonia ingeny eo ambadika an'ireny ra olona, devolony eo ambadika an'ireny, tenin'Andriamanitra no milaza an'izany. Dia ny olona moa zany izay mahazo fitahiana amin'ireny, aza mba mifampitsara kely zio minamino an'izao fampianarana izao, aza mba mifampitsara kely, fa devolony eo ambadika an'ireny, tenin'Andriamanitra no milaza an'izany. Tsy izany aveliko tsara ilay teny teo. Nefa ny olona sisa izay tsy matin'ireny loza ireny dia tsy nibebaka hiala tamin'ny asan'ny tanany mba tsy hivavaka amin'ny demonia sy ny sampy volamena sy ny volafotsy sy ny varahana sy ny vato sy ny hazo izay tsy mahajery na mahare na hafa mamindra. Rehefa mangata-pitahiana amin'ireny dia tadidio tsara fa devolony eo ambadika ireny. Tokana ihany ny Andriamanitra. Fa reny koa nefa atsony ireny sampy ireny atsony hoe Andriamanitra ihany koa ireny. Dia jereo fa raha amin'ny kolotsaina malagasy zany, araka ny fomban-drazana, dia rehefa mivavaka ny olona dia hoe ho amin'Andriamanitra sy ny razana. Fa nga ny razana zany mitaha zany. Fa inona ny eo ambadika an'izay? Tadidio fa devoly ny eo ambadika an'ireny zavatra rehetrarehetra reny. Ny sampy, ny tsangam-bato, ny volafotsy, demonia ny eo ambadika an'ireny zavatra reny. Sady tsy mahajery izy, ny tsy mahareny, tsy afa mamindra izy. Dia inona moa zavatra hita amin'io zavatra resahany eto zany, raha miresaka izy mikasika le hoe ny olona ozy izy dia tsy nitsahatra nivavaka amin'ny demonia sy ny sampy sy ny volamena sy ny volafotsy sy ny varahana ary ny vato ozy izy izay tsy manana sofina mandre na maso mahita na afa mamindra ozy izy. Dia ny zavatra hita eto zany dia zao hoe manao maka, satria hitantsika eo zany les références amin'le Babilôna tany amin'ny testamenta taloha. Hitantsika eo zany le fampitahana
ny am'le Babilôna firenena taloha zay nisy zany izy io. Zay mahatonga le resaka hoe Onefrata zay resahantsika eto. De jerentsika nge le référence, jerentsika le fampitana amin'ilay hoe maninona tokoa moa Babilôna no resahana eto zany satria i Babilôna no manao ny fomba io zany, io zavatra hitantsika io hoe mivavaka amin'ny sampy izy, mivavaka amin'ny tsangam-bato izy, mivavaka amin'ny volamena izy. Zay tsy maharena tsy mahita ozy izy. De hitantsika io zany aty amin'ny Daniel satria zavatra resahany aty amin'ny Daniel le izy. Jerentsika aty amin'ny Daniel toko 5 izy miresaka an'izay. Daniel toko 5. Daniel toko 5 andininy 220 sy ny 320. Daniel toko 5 andininy 220 sy ny 320. De jereo fa ny zavatra resahany ato ihany koa de mitovy amin'ny zavatra nyresahana any amin'ny apokalypsy io zany ny zavatra resahany eto. Andininy 220 sy ny 320. De ahoana ozy izy? Ary ianao ry Belsazara zanany de tsy mba nampihitry ny fonao. Io zany le tahaka ny tenina tareo hoe tsy mba nibebaka akory ozy izy. Ireo sisa tsy maty ozy izy tsy mba nibebaka. De eto koa teneniny ty Belsazara ty zany zanak'le mpanjaka Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna izy ty, izy ny nandimby azy zany. De izy nefa na fatany tsara teo amin'ny tantarandray fa hoe nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny zany rainy zany satria io rainy io de manina mpanompo sampy be io. Ka nen'Andriamanitra hoe zano Andriamanitra fa tsy io sampy zay tomponao io no Andriamanitra. De io zanany io nahitany zany de inona nefa nataon'ity Belsazara ty nataony rainy taloha ihany izy. De tonga le tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Daniel mpaminany. De ahoana ozy izy? Verenantsika le izy teo andininy 220. Ary ianao ry Belsazara zanany de tsy mba nampihitry ny fonao na dia fantatrao ary izany rehetra izany fa niavinavina tamin'ny tompon'ny lanitra ianao ary ny fanaky ny tranon'Andriamanitra dia nentina eo anatrehanao ary ianao sy ny mpanolotsainao sy ny vadinao mba amin'ny vaditsin-dranonao nisotro divay taminy ary ianao nankalaza ny Andriamanitra vola fotsy sy ny volamena sy ny varahana sy ny vy sy ny hazo ary ny vato izay tsy mahita na mandre na mahalala fa Andriamanitra zay mitanany ainao sady tompony alainao rehetra dia tsy mba nankalazanao. Mitovy mihitsy le zavatra resahany ao amin'ny Daniel sy ao amin'ny apokalypsia izany araka le voalazany teo. Niavinavina tamin'ny tompon'ny lanitra ianao izy ary ny azafady niavinavina tamin'ny tompon'ny lanitra ianao ary ny fanaky ny tranon'Andriamanitra dia nentina teo anatrehanao ary ianao sy ny mpanolotsainao sy ny vadinao mba amin'ny vaditsin-dranonao nisotro divay taminy ary ianao nankalaza ny Andriamanitra vola fotsy sy volamena sy varahana sy vy sy hazo ary vato izay tsy mahita na mandre na malala fa Andriamanitra zay mitanany ainao sady tompony alainao rehetra tsy mba nankalazanao. Zany hoe tsy mba nanome voninahitra an'Andriamanitra zany ianao. Fa inona indray ny zavatra nataonao? Inona ny nankalazanao? Ny sampinao ny nankalazanao. Ny Andriamanitra vola fotsinao, ny Andriamanitra volamenanao, ny Andriamanitra varahanao, ny Andriamanitra vatinao zay tsy mandre na mahita na hafa mamindra. Fa le Andriamanitra manana ny ainao eo am-pelantanany dia tsy mba nankalazanao. Dia jerentsika nge fa inona ny zavatra teneniny raha verenantsika kely eo amin'ny apokalypsia. Apokalypsia toko fahasivy teo. Apokalypsia toko fahasivy dia toizantsika le izy teo zany ahoana ozy izy dia vakitsika le eo amin'ny andininy 20 dia toizantsika hatramin'ny faraky amin'ny 20 mihitsy le izy. Dia izy nefa ny olona sisa zay tsy matin'ireo loza ireo dia tsy nibebaka hiala tamin'ny asan'ny tanany mba tsy hivavaka amin'ny demonisy ny sampy sy ny volamena sy ny volafotsy sy ny varahana sy ny vato ary ny hazo izay tsy mahajery na marina na hafa mamindra ary tsy nibebaka tamin'ny amin'n'ny olona izy na tamin'ny nanaovany ody ratsy na tamin'ny jangajangana na tamin'ny alatra nataony tsy nibebaka izy. Tary amin'ny Daniel izy dia niteneny hoe tsy mba nanetry tena ianao izy raha nahita izany rehetra zany. Fa zany hoe mbola niodana tamin'Andriamanitra indray zany no nataonao. Dia eo moa zany le hitantsika hoe
eo le resantsika teo le hoe miresaka le hoe Onefrata maninona miresaka hoe Onefrata dia hoe Babilôna no resahana amin'io satria izany Onefrata zany mandalo eo amin'le firenena babilôniana izy nefa nanjaka nanerana n'izao tontolo zao tamin'izany vanim-potoana zany dia raha miresaka le Onefrata zany ianao dia le référence amin'ny Babilôna no resahana amin'io zany dia raha vao miresaka nefa ianao hoe Babilôna ihany koa fantatsika efa ny bokin'ny apokalipsia dia inona symbolika ny bokin'ny apokalipsia ka raha vao miresaka zany ianao an'ity Onefrata ty atao amin'ny bokin'ny apokalipsia dia izy ny resahana amin'io zany le Babilôna amin'izao fotoana zao zany no resahana amin'io le fanjakan'ny bibidia zany no resahana amin'io io fanjakan'ny bibidia io iza ny nanome azy ny fahefana sy ny heriny amin'io Satana no nanome azy an'io fanjakana io io seza fiandrianana io Andriamanitra nefa dia zao na dia zay ary ny toerana misy ny olona firifiry ny olona manao mpisampy firifiry ny olona manao pelerinage mihitsy izy mandeha amin'ireny mitoerana anaovana fanompo-tsampy ireny nisy fotoana nisy fiangonana nandehananao asa fanafana zany tamin'iny tendrombohitra ny tsy afajavina iny dia rehefa mandeha any zareo dia misy ohatran'ny karazana fombafomba le miakatra amin'iny tsy afajavina iny dia misy toerana zay efa tonga ny fotoana zany misy ohatran'ny karazana tranotrano kely iny dia ny olona tonga amin'ny trano kely io mihitsy dia manao fanasinana io zany dia vita ny fanasinana eto amin'ilay ambany dia izay indray vao miakatra eny ambony manasina eny amin'ilay tendrombohitra eny ambony zany ny zavatra ataon'ny olona zany lozange zany raha olona fa zany demoniny eo ambadika an'io zavatra io fa ny zavatra angatana amin'Andriamanitra amintsika dia zao hoe Andriamanitra dia mpamindra fo fa hatramin'ny oviana zay misy fetrany zay rehetra zay matoa tsofina ny trompetra dia zao miantso fibebahan'Andriamanitra miverena amika anareo ajanony io sampinareo ajanony io filalaovan-dratsy izay ataonareo io asa maty izay ataonareo fandrao dia tapitra ny fotoana ka tsisy andro bebahana intsony rehefa avy eo zay vao anao tahaka n'ilay Virjimy adala sy dimy endry nanomana ny solika hitsena ny mpapakatra ny 5 adala mbola variana amin'ny firen'izao tontolo zao fa tsy nanomana ny solika tonga ny mpapakatra eo izy vao hiazakazaka hoe ay mba meo kely zay amin'ny solika anareo dia ozy izy le Virjina 5 endry manao hoe raha manome anareo zay dia mety soampindreny nefa andana mijery iny izy vao andeha hiazakazaka nirindrana ny varabaran'ny mpapakatra tsy afaka niditra ntsony izy ndrao re dia tara tahaka an'izay eo anio raha ian'ny feoko ianareo dia manahoana aza manamafy ny fonareo mibeba izy izy fibebahana zany ny antso izay atao eto satria reto olona zay tsy matin'le fitaovam-piadiana mahery vaika reto zay tsy matin'ny niady zany izy satria hoe ny ray patelo no maty dia tsy mba nibebaka ireo fa inona ny mbola nataony mbola nivavaka tamin'ny demoni izy mbola nivavaka tamin'ny sampy ihany no natao dia anio tsika zay mandre zao antso zao aza manamafy ny fotsikitsika tongava amin'ny fibebahana zay no mikasika an'iny hojerentsika indray ary zany ilay fifandraisan'izay trompetra fahaenina izay ny amin'ilay kapoaka fahaenina zany ny amin'ilay loza fahaenina zany amin'ny amin'ny kapoaka fahaenina dia ny any amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo zany jerentsika indray zany eo amin'ny kapoaka fahaenina io zany satria manao fampitahana zany tsika satria mifanandrify zany ny trompetra fahaenina sy ny kapoaka fahaenina zany dia hojerentsika ary inona indray ary ny resahan'ilay kapoaka fahaenina ny amin'ilay loza raraka zany dia apokalipsia toko fahaenina ambin'ny folo tsika zany apokalipsia toko fahaenina ambin'ny folo dia vakitsika ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo apokalipsia toko fahaenina ambin'ny folo dia ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo ary ny fahaenina nampidina ny taon-doviany tamin'ny Efrata ony lehibe dia ritra ny ranony anamboara ny lalan'ireny mpanjaka avy any fimposahan'ny masoandro ary nahita aho fendreo fanahy maloto telo tahaka ny saoana avy tamin'ny vavan'ilay dragona tsy avy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpamina ny sandoka fa fanahany demoni ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo zao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa indro avy toy ny mpangalatra aho
sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiany fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarany ary angoniny eo amin'ny tany atao amin'ny hebreo hoe armagedona ireny. Izay indray zany ny miresaka amin'ilay apokalipsy toko 9 zany mikasika ilay kapoka 9 izany. Vao miditra tsika dia inona ny zavatra hitantsika voalohany eo nefa ny zavatra resahany dia zao hoe ary ny 9 napidina ny taon-doviany tamin'ny ony Efrata ony lehibe ozy izy nanjaraka le tao amin'le kapoka zany izy le zany hoe le dovain'ny fahatezeran'Andriamanitra avy amin'le kapoka nararaka tamin'ny ony Efrata lehibe. Rehefa nararaka tamin'ny ony Efrata lehibe le loza zany dia inona ny zavatra nitranga dia aritra ny ranony anamboarana ny lalandreny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Ritra zany ny ony Efrata rehefa nararaka tao ilay kapoka ny fahatezeran'Andriamanitra. Inona ary ny antony hoe naharitra n'le rano ony Efrata io zany rehefa nalaraka le loza? Inona ny antony hoe naharitra ilay ony zany? Dia averiko tsara ihany le izy manao hoe inona moa le Efrata? Le Efrata dia ony mandalo eo amin'ny tanànan'ny Babilôna zany. Ary Babilôna resan'ity dia Babilôna tamin'ny andro fahiny no resana satria tanàna lehibe fahiny izy io zany, firenena lehibe fahiny izay nanjaka nanerana andro zao tontolo zao. Dia hojerentsika kely aloha le izy zany hoe ho alefako amintsika eto zany le izy amin'ny sary zany hoe avaiza moa io ony io zany no miainga. Jerentsika kely manao tantara kely zany tsika zany aloha. Io ony io zany dia miainga any amin'ny Turquie zany no miainga le ony, any zany no miforona le ony. Dia rehefa avy eo izy mandeha zany dia mandalo ny tanànan'ny Turquie zany izy dia mandalo ny tanànan'ny Syrie izy rehefa avy eo. Dia rehefa avy eo indray izy mandalo ny tanànan'ny Iraka zany. Zany hoe le Iraka amin'izao fotoana zao io le antsoina hoe Babilôna tamin'ny andro fahiny zany. Dia rehefa mandalo amin'ny tanànan'ny Iraka izy dia menjera izy. Menjera ny amin'le hoe any Koet zany izy no menjera. Ka amin'ny Koet io le antsoina hoe misy any zany menjerany amin'ny ranomasina indray le izy. Dia any zany ny antsoina le hoe Golfe Persika zany. Any ny Golfe Persika zany. Menjerany amin'ny Golfe Persika zany le ony Efrata. Dia raha raisitsika zany le izy dia zao hoe maninona nefa nolazaina le izy manao hoe rehefa nararaka le loza dia hoe ritra le oniny Efrata. Inona le hevitra le hoe ritra ny oniny Efrata? Tena ritra arabaky teny tokoa raha ve io ritra ny oniny Efrata io rehefa nararaka le loza. Dia izay foana ny zavatra hitantsika hoe ny bokin'ny Apokalipsy dia symbolika na hoe azo atao hoe tandindona zany na hoe sary anohitra zany. Avy amin'ny zavatra nisy foana zany no iangana ampitahina amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Dia raha mijery tokoa tsika ny amin'ny tantaran'ny Babilôna zany tamin'ny Babilôna fahiny dia ny faharitran'ny oniny Efrata dia mifanaraka tsara amin'ny tantaran'ny Babilôna tamin'ny anjerana. Zany hoe tamina afoana zany an'ilay firenena babiloniana satria ny firenena babiloniana dia nodimbiasin'ny firenena mediana sy persiana taoriana. Izay no nandimby amin'ny fanjakana babiloniana. Dia tamin'ny fotoana naharavan'ny firenena babiloniana dia tena ritra tokoa io oniny Efrata io. Ritra io oniny Efrata io. Verenako vakina kely le izy teo dia ahoana izy 212 tapany voalohany hoe ary ny 9 napidina ny taon-doviany tamin'ny Efrata ony lehibe dia ritra ny ranony, dia ritra ny ranony izy. Ritra ny ranony ony Efrata. Dia toy izany le vaky teny. Dia ritra ny ranony anamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy amin'ny fiposahan'ny masoandro izy. Dia io le zavatra andresantsika teo hoe mifanaraka mihitsy le izy amin'ny tantaran'ny Babilôna. Satria tamin'ny fotoana ny anjeran'ny Babilôna zany dia zao ritra tokoa io oniny Efrata io. Dia ahoana ny fomba naharitra ny oniny Efrata io?
tamin'ny alalan'ny Kirosy na hoe Sirius zany tamin'ny 539 na hoe 736 talohan'i Jesosy Kristy. Tamin'izay fotoana zay zany naharitra ny ony Efrata. I Kirosy no naninona? No nandritra n'le ony Efrata. Zany hoe le faharitran'ny ony Efrata zany dia mifanaraka amin'ny mpanjaka Kirosy tamin'ny 539 talohan'i Jesosy Kristy. Mifanaraka ihany koa tamin'ny fiverenan'ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana zany zay tany Babilôna, ary mifanaraka amin'ny fanamboarana any Jerosalema. Iza moa ty Kirosy ity? Ity Kirosy ity dia Andriamanitra mihitsy no naniraka azy andritra ny Efrata. Andriamanitra mihitsy no naniraka azy hanavitra ny zanak'Israely ho afaka amin'ny fanandevozana. Andriamanitra mihitsy no naniraka azy amerina zanak'Israely amin'ny taniny hanamboarana ny Jerosalema sy ny tanàna zay rava. Ao anatin'ny soratra masina misy an'izany. Jerentsika kely aty amin'ny Isaia tsika hijery an'le izy ary. Jery zany tsika hijery le tantara hoe ahoana tokoa zay zavatra zay. Aty amin'ny Isaia toko 440 no jerentsika. Isaia toko 440 dia ny andininy fa 420. Isaia toko 440 dia ny andininy fa 420 hatramin'ny fa 820. Isaia toko 440 dia ny andininy fa 420 hatramin'ny fa 820. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mahatoa ny tenin'ny mpanompoko sy mahatanteraka ny saina atolotry ny hirako, ary manao an'i Jerosalema hoe honena ny ainao, sy amin'ny tanàna ny Joda hoe atsanga ny ainao, ary amboariko izay rava io, ary milaza amin'ny ranolalina hoe tankina fa ataoko tankina ny oninao, ary milaza amin'ny Kirosy hoe izy no mpiandry ondriko, ka izay sitrako rehetra no tanterahana, ary izy ianao an'i Jerosalema hoe atsangana ianao, ary amin'ny tempolo hoe ahorina indray ny fanondrinanao. Eo zany le zavatra resahana. Averiko tsara le izy mba hampazava an'le izy zany. Dia ozy izy ary mahatony tenin'ny mpanoko sy mahatanteraka ny saina atolotry ny hirako. Eo zany tena milaza mihitsy hoe ity Kirosy ity hirako ity ozy Jehova zany. Andriamanitra mihitsy no naniraka azy. Ary manao an'i Jerosalema hoe honenana ianao, sy amin'ny tanàna ny Joda hoe atsangana ianao, satria efa rava zany Jerosalema tamin'ny vanim-potoana io. Dia toy zany le izy ary miraza amin'ny ranolalina hoe iza io ranolalina io le ony Efrata io resahana io. Miraza amin'ny ranolalina hoe tankina fa ataoko tankina ny oninao, zany hoe ho ataoko ritra zany, ho ataoko ritra ny oninao. Amin'ny teny frantsay moa tsy dia teneniny mihitsy le izy hoe dia ritra zay ny ilazany anazy, fa amin'ny teny gasy ny ilazany anazy hoe tankina ny ilazany anazy. Ary milaza ny Kirosy hoe, io le mpanjaka ny Medianina sy Persianina io, milaza ny Kirosy hoe izy no mpiandry ny ondriko, ka izay sitrako rehetra no tanterahiny. Zany hoe ny rahan'i Jehova mihitsy izy hanao ny sitrapony zany. Izay sitrak'Andriamanitra no tanterahiny. Dia inona ny zavatra ho ataony? Ary izy ianao an'i Jerosalema hoe atsangana ianao, ary amin'ny tempolo hoe ahorina indray ny fanondrenanao. Dia jerentsika fa mbola mitoy ihany koa izy eo amin'ny toko 570 eo. Dia ahoana izy andininy voalohany? Toko 570 andininy voalohany. Izao no lazain'i Jehova amin'ny voaosiny dia Kirosy. Tena nytenen'i Jehova zany hoe voaositry Jehova mihitsy Kirosy zany. Tena hoe mpanompon'ny fidiana mihitsy zany, ohatrany hoe Messia zany Kirosy, satria izay mantsy ny atao hoe voaositra Messia. Ary ny Messia tsy hoe Kristy ihany eo anatin'ny Baiboly ny atao hoe Messia, fa ireo mpanompon'Andriamanitra no fidian'Andriamanitra hamonjy ny zanak'Israely, tahaka ny Mosesy, atsoina hoe Messia zany, Messia koa zany Mosesy. Kirosy azo atsoina hoe Messia koa Kirosy. Reny zany le voaositry Jehova hoe hamonjy ny vahoakany reny, mpamonjy, satria izay le Messia hoe mpamonjy. Dia Kirosy tena nataon'Andriamanitra voaositry Jehova zany hoe Messia koa zany Kirosy, ny rahan'Andriamanitra izy. Izao no lazain'i Jehova amin'ny voaosiny dia Kirosy, izay notantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handreseko firenena eo anoloany, sy hamahako ny fehikibon'ny mpanjaka, mba hamoahako varavarana eo anoloany, ka tsy hirindrina intsony ny vavahady.
andiny fa 3 de aonozy izy izao no nanaitra azy io tamin'ny fahamarinana ary ny lalany rehetra dia aravoko avokoa izy no anao ny tanànako ary ny oloko voababo dia alefany eo le miresaka teo atsika aloha hoe izy ny anao any Jerosalema izy ihany koa no anafaka ny zanak'Israely amin'ny fanandevozana izy no anao ny tanànako ary ny oloko voababo dia alefany nefa tsy ambolana amikareny ho Jehova tompony maro satria manaraka arak'ilay sitrapon'Andriamanitra izy de jerentsika ihany koa aty amin'ny Jeremia koa tsika ijery aty amin'ny Jeremia koa tsika ijery Jeremia 510 indray no jerentsika zany Jeremia 510 Jeremia 510 de ny andininy 530 sy ny 4 Jeremia 510 de ny andininy 530 ka hatramin'ny 430 de inona ny zavatra nresahana eto satria fantatsy eo zany zavatra misy anankiray de zao hoe izy mihitsy no nalefan'Andriamanitra amoaka ny zanak'Israely amin'ny fanandevozana izy mihitsy ny rahan'Andriamanitra ny amin'ny fanamboarana ny Jerosalema alohan'izany rehetra zany nefa de zao izy no andravan'ny fanjakan'ny Babilôna raha tsy rava ny fanjakan'ny Babilôna manao tsy afaka manao an'izay izy de inona zavatra resahana eto amin'le Jeremia 510 andininy 530 de zao ny teneny andininy 530 sy ny 430 manao hoe indro isabatra melin'ny Kaldeanina mba amin'ny mponina any Babilôna sy ny mpanapaka azy ary ny olokendry ho Jehova indro isabatra amelin'ny mpibedibedy ka ho verisaina izy indro isabatra amelin'ny lehilahy maheriny ka hivadi-po izy inona io sabatra io sabatra kirosy io resahana io zany amelin'ny Kaldeanina zany mponina ny Babilôna zany isabatra amelin'ny Kaldeanina mba ny mponina ny Babilôna ozy izy de toy izany le izy andininy 730 ny fiantonan'ny andro no mahatankina ny ranony ny fiantonan'ny andro no mahatankina ny ranony fa tany be sarin-javatra voasikotra izy ary ny sampony mahatahotra mahadala azy ny fiantonan'ny andro izy mahatankina ny ranony ilo hoe maharitra ny ranony de vakiko nge eo amin'ny teny frantsay eo andininy 730 de izy la sécheresse contre ces eaux quel tariso izy horitra ny ranony izy izy aoka horitra ny ranony izy izy inona ny antony mahatonga an'izay de toy izany le vaky ny teny fa tany be sarin-javatra voasikotra izy ary ny sampony mahatahotra mahadala azy zany hoe firenena mpanompo sampy ty firenena ty izy izy firenena babiloniana mpanompo sampy ty firenena ty de hitantsika eo teo tary am'le trompetra fa inona tokoa ino mimponina ao Babilôna maninona nga izy mibebaka amin'ny asa ratsy ataony fa manompo sampy izy mivavaka amin'ny demonina izy mivavaka amin'ny sampiny izy mivavaka amin'ny sary voasikotra izy amin'ny vato amin'ny hazo reny zay tsy mahare na mahajery na maheno na afa mamindra de io nefa ny ataon'ny Babilôniana ty ataoko ritra ny ranony izy satria nahoana arak'le teneniny teo hoe fa tany be sarin-javatra voasikotra izy ary ny sampiny mahatahotra mahadala azy adala amin'ireny sampiny reny ozy izy adala amin'ireny sampiny amin'ny teny frantsay moa teny izy ils sont fous de leur idole mahalasa dala azy mihitsy zany reny de ato amin'ny Isaia 1:7 izy Isaia 1:7 verenantsika kely any amin'ny Isaia ndray tsika zany Isaia 1:7 andininy 2 jerentsika de ahoana indray izy Isaia 1:7 de ny andininy 2 de zao ny zavatra teneniny eo izy no manaitra avy any antsinanana ilay nomban'ny fahamarinana tamin'ny diany rehetra ary nanolotra ny firenena ho eo anatrehany ka nanapahany ireo mpanjaka izy nanao ny saba no tahaka ny vovoka ary ny tsipika no tahaka ny vodivariny voapaoka inona moa le zavatra tiany tenena amin'ity izy no nanaitra avy any antsinanana fantatsika tsara fa atao raha verenantsika kely teo amin'ny apokalypsy teo apokalypsy toko fa tazomy zany io Isaia io tazomitsika le Isaia 1:7 de iverenantsika le
le apokalipsy toko fahenina mifolo inona ny zavatra nyresahany teo de vakitsika le andiny ny faharoambe folo de inona ny zavatra resahany eo de ahoana izy izy apokalipsy toko fahenina mifolo andiny ny faharoambe folo ary ny fahenina napidina ny taon doviany tamin'ny Eufrata ony lehibe dia ritra ny ranony anamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro ritra ozy izy ny ranony anamboarana ny lalan'ny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro aizan'ny masoandro ny posaka avy any atsinanana no miposaka amin'ny masoandro ila amin'ny teny frantsay izy teny amin'ny de l'Orient ozy izy avy any atsinanana miposaka masoandro inona nefa ny antony naritra ny on'ny Efrata ny antony naritra ny on'ny Efrata dia zao anamboarany lalan'ilay mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro zany hoe andehanan'le mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro zany le lalana dia ny zavatra resahany eto nefany eo amin'le Isaia toko fa 170 andin'ny faharoa le Isaia toko fa 170 andin'ny faharoa dia inona ny zavatra teneniny eo iza no nanaitra avy any atsinanana miresaka ny kirosy le avy any atsinanana io avy any amin'le fiposahan'ny masoandro iza no nanaitra avy any atsinanana ilay nomban'ny fahamarinana tamin'ny diandretra ka nanolotra ny firenena ho eo anatrehany ka napanapahany ireo mpanjaka izy iza no nanao sabo no tahaka ny vovoka ary ny tsipikany tahaka ny vondovary voapaoka Andriamanitra no nanaitra ilay avy any atsinanana Andriamanitra mihitsy no naka ny kirosy anavitra ny zanak'Israely anafaka azy teo ambany ziogany Babilôna dia raha mijery sika zany tantara no jerena satria hitantsika teo le izy ary baiboly hoe ay ty zavatra resahana ty zany atao amin'ny apokalipsy ty dia hitandindony ny amin'ny zavatra nisy tany amin'ny testamenta taloha ny amin'ny tantaran'ny Babilôna ny amin'ny nandravana ny firenena Babilôna tamin'ny alalan'ny kirosy izay voaositra Jehova Andriamanitra mihitsy no naniraka ny kirosy zany kirosy nanirany kirosy tamin'ny 539 zany hoe tamin'ny 7 talohan'i Jesosy Kristy dia rehefa niran'Andriamanitra kirosy dia inona ny zavatra no ataony nandravany tanàna nandravany fanjakan'ny Babilôniana zany izy nanafaka ny zanak'Israely tamin'ny fahababoana izy ary ihany koa izy koa zany no nasen'Andriamanitra nanamboatra ny Jerosalema hoe anavaozana indray any Jerosalema zay tanàna rava dia hitantsika teo zay tamin'ny voasoratra tany amin'ny Isaia tany amin'ny Jeremia mikasika zay zavatra zay mikasika ny kirosy zay dia hitantsika fa izy tokoa le mpanjaka avy any atsinanana dia raha mijery koa nefa tsika amin'ny lafin'ny tantara zany miresaka kely amin'ny lafin'ny tantara tsika misy historien anankiray zany izy ity historien anankiray dia antsoina hoe Hérodote ny anarany zany hoe greka zany izy ity dia izy ity velona tamin'ny période 484 zany a 425 talohan'i Jesosy Kristy no nisy anazy ity zany hoe tamin'ny 427 teo amin'ny 427 sy ny 527 teo zany no nisy n'ity Hérodote ity zany dia izao ny zavatra tantarana ataony amin'ny boky izay nosoratany miresaka izy ny amin'ny nanafian'ny kirosy any Babilôna zany hoe ahoana ny fomba nanafiany azy satria ny zavatra hitantsika teo dia hoe rehefa nanafika ny Babilôna izy dia nandritra ny on'ny Efrata ary tena noritrainy kirosy tokoa on'ny Efrata io zany hoe tsy hoe ara-paminaniana hoe tenenina ara-paminaniana fotsiny zany reo izy ny andritra ny on'ny Efrata hoe anravany fanjakan'ny Babilôna fa tena tanteraka arabaky teny le izy hoe tena noritrainy tokoa le on'ny Efrata tena noritrainy tokoa io on'ny Efrata io dia vaky kely le récit zany na le zavatra nisoratan'ity Hérodote ity dia ozy izy manao hoe Cyrus plaça le gros de ses troupes du côté de l'entrée du fleuve dans la ville. Il plaça d'autres hommes en aval de l'autre côté de la ville au point où il en sort. Zany hoe fantatsika tsara fa le on'ny Efrata zany avy any ambony izy no midina makatia Babilôna satria Babilôna ty ambany zany no misy anazy. Dia alohan'ny miditra amin'ny tanànan'ny Babilôna zany le on'ny Efrata dia zao nasiny miaramila ny ambony any.
any amin'le fitsofoan'ny ono makany Babilôna de aty amin'ny fivoahan'ny ono ndray aty ambany mivoaka ny Babilôna zany nasiany miaramila koa aty ambany ireo miaramila aty ambany napetrandreo nefa de misy antony nametrahany azy ireo de zao anoizany anazy teo il commanda aux soldats quand il verrait le lit devenu diable de s'introduire dans la ville par ce chemin izany hoe rehefa ritra ozy izy ono io de reto miaramila avy aty ambany reo manaraka niny lalan'le rano iny zany miakatra makany amin'ny tanànan'ny Babilôna raha ohatra zany reto miaramilan'ny persianina reto manafika an'ny Babilôna hoe avy amin'ny lalana na avy any tenomohatra ny iangan'izy ireo de hitan'ny fahavaliny izy ireo fa raha avy aty amin'ny ono zany lalan'izy ireo de tsy hita mihitsy satria any anatin'ny ono ny lalan'izy reto nefa mba hahafahany mandeha any amin'ny anatin'ny ono de inona zavatra tsy maintsy atao tsy maintsy horitraina zany le onon'ny Efrata de avany zany reto miaramila no miakatra ahoana nefa ny fomba nandritrany zareo ny ono Efrata io parvenu au marquage situé en amont de la ville il fit détourner le fleuve par un canal et ainsi les eaux ayant baissé rendu diable à l'ancien lit ireo miaramila zay nataony taria amin'ny fidiran'ny ono zany makatia Babilôna any ambony zany de zao nanao canal izy ireo nanao lakan-drano ivilin'ny ono zany naviliny zareo zany le ony hitanareo ohatran'le ny tanimbary reny rehefa misy hoe ty tanimbary ty tony asiana rano de asiana rano de rehefa tia navily ty de fefena indray iny aloha de ohatr'izay mihitsy zany ny ataony zany hoe tena miaramila be de be mihitsy no nanaon'izay asa zay zany de naviliny zareo le ony de rehefa naviliny zareo le ony de neritra le on'ny Efrata rehefa neritra le on'ny Efrata afaka nandeha am'izay le miaramila vary ambany zany nandeha niakatra nanaraka le cours zany nanaraka le lalan-drano iny zany fa le lalan-drano efa tonga izy avy eny amin'ny fe vo azo andehanana de tonga teny amin'ny fe izy no nandeha zareo de vakiko le vaky teny de ahoana izy izy quand ce résultat fut obtenu les Perses qui ont été postés à cette fin suivirent le lit de l'Euphrate où l'eau ayant baissé ne leur venait plus guère qu'au milieu de la cuisse et par ce chemin ils entrèrent dans Babylone izany hoe rehefa tonga hatreny amin'ny fotopeo izy zany le rano zany satria efa neritra le izy de nandeha moramora am'izay ireo miaramila reo izy de avy amin'ny lalan'iny ono iny no notsofoany tao Babilôna ndraisy-potsiny Babilôna nge nga afaka ny firenena Babilôna tsy afaka niomana akory izy ireo hoe hiaro ny tenany fa tsy napoziny mihitsy ny nahatongavan'ny persianina tao tena tsy napoziny mihitsy ny nahatongavan'ny persianina tao tampoka be ny nahatongavan'ny persianina tsy napoziny izy io zay ny tantaran'izy io de tena arabaky teny zany tena niritrain'ny Kirosy lay rano nafahany nanafika ny tanànan'ny Babilôna de eo moa zany le izy hoe ny fianjeran'ny firenena babiloniana de tena zava-dehibe tokoa teo amin'ny tantarany zanak'Israely zava-dehibe eo amin'ny tantarany zanak'Israely de jerentsika kely aty amin'ny tantara faharoa aty amin'ny testamenta taloha zany renantsika kely aty amin'ny tantara faharoa toko fa 3:30 azafady toko fa 4:30 azafady tantara faharoa toko fa 4:30 tantara faharoa toko fa 4:30 tantara faharoa toko fa 4:30 de vakitsika ny 2:20 sy ny 3:20 eo le mahazava-dehibe mihitsy zany le hoe ny anjeran'ny firenena Babilôna amin'ny zanak'Israely de hono izy 2:20 sy ny 3:20 ary tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia dia notairin'i Jehovah ny fanahin'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia mba hanatanteraka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Jeremia ka dia nandefa teny eran'ny fanjakany rehetra izy sady nataona tsoratra koa izany hoe izao ny lazain'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia ny fanjakana rehetra ambony tany de efa nomen'Andriamanitra de efa nomeny Jehovah Andriamanitra ny lanitray ary izy efa nandidy ahy hanao trano azy any Jerosalema
izay anjoda koa iza moa aminareo rehetra no olony Jehovah Andriamanitra ny omba azy fa aoka hiakatra izy. Zany hoe rehefa nandray ny fanjakana zany i Kirosy nandray ny fanjakana satria efa resiny efa ravany zany ny fanjakana babiloniana dia efa lasa fanjakana indray mediana sy persiana zany no nanjaka nanerana zao tontolo zao fa tsy ny fanjakana babiloniana intsony. Dia izy nefa ny lasa nanjaka indray teo amin'le tanànany Babilôna taloha zany dia notairin'i Jehovah ozy izy ny fanahin'i Kirosy mba hanatanteraka ny tenin'i Jehovah izay nampilazaina an'i Jeremia. Satria hitantsika teo tamin'ny faminanian'i Jeremia fa Andriamanitra mihitsy no naniraka ny Kirosy hamonjy ny zanak'Israely ho afaka amin'ny fahabaibona ka handrava ny fanjakana babiloniana. Dia rehefa notairin'i Jehovah ny fanahin'i Kirosy dia ahoana ozy izy? Hoe efa nomen'Andriamanitra ozy izy ny fanjakana rehetra ety ambanin'ny lanitra ozy izy. Ka zao Andriamanitra ozy izy nandidy anao trano azy any Jerosalema. Eo zany le hoe anavaozana ny Jerosalema. Dia niantso ny jiosy izy zay ponina zay babo tany Babilôna nanambara manao hoe iza aminareo ny olony Andriamanitra ny ombanareo zany. Fa aoka hiakatra izy, aoka nareo hiakatra zany ozy izy. Zay no zavatra teneniny zany. Dia mazava ho azy zany izy satria io zany no mametraka le zanak'Israely amin'le fiverenan'izy ireo indray any amin'ny taniny. Teo le tonga amin'le fitenenantsika gasy manao hoe miverina amin'ny taniny jiosy. Io fiverenan'ny zanak'Israely io niara tamin'ny fahababoana zany. Dia raha manao zany tsika fampitahana satria zavatra resantsika dia hoe ny zavatra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia symbolika ny zavatra resahana. Miresaka ny amin'ny resaka hoe niverintsika teo ny amin'ny tantaran'ny Babilôna naharavany Babilôna tamin'ny alalan'ny mpanjaka Kirosy ny rahan'i Jehovah. Miresaka tsika ny amin'le faharetran'ny on'ny Efrata hitantsika izany araka ny faminaniana voalazan'ny Isaia mpaminany voalazan'ny Jeremia mpaminany ary tanteraka ara-baka teny tokoa le satria noretrain'ny Kirosy ny on'ny Efrata. Tanteraka ihany koa izy eto amin'le nivakitsika teo atao amin'ny tantara faharoa hoe rehefa tonga teo amin'ny fitondrany Kirosy dia nanahoana? Nitairin'i Jehovah ny fony hoe amboaro ny tranoko an'i Jerosalema dia hanao an'izay tokoa izy dia ny fanavaozana ny fanamboarana an'i Jerosalema zay namoahana ny zanak'Israely nivoaka tany Babilôna ody an'i Jerosalema hanamboatra ny Jerosalema. Hitantsika zany mikasika an'izay zavatra zay. Dia raha mijery zany tsika dia zao inona zany ny sary aseho an'ity Apokalipsy 4:20 amin'le hoe rehefa nararaka ilay loza teo amin'ny on'ny Efrata dia hoe ritra ny on'ny Efrata manomana ilay ireo mpanjaka ozy izy avany amin'ny fimpisahan'ny masoandro avany atsinanana. Dia raha zavatra resahana eto zany dia zao hoe raha Kirosy no nyrahana voahositra Jehovah mpanjaka lehibe nanjaka naneran'izao tontolo zao nandrava ny fanjakan'ny Babilôna tamin'ny andro fahiny dia Andriamanitra ihany koa manao any tonga ihany koa zany le fanjakan'Andriamanitra eto. Dia rehefa tonga ny fanjakana zany hoe le mpanjaka avany atsinanana resahana eto zany dia zao miresaka le fanjakan'Andriamanitra zay ho avy. Ka ilay on'ny Efrata zay ritra resahana eto zany ilay loza amin'le on'ny Efrata dia miresaka zany io amin'ny fandravana ny Babilôna. Izay Babilôna fanjakan'ny bibidia amin'izao iainantsika amin'izao fotoana izao satria bibidia izay niresahantsika iny dia fanjakana iny. Io fanjakan'ny bibidia io nefa io le iza no name azy ny fanjakana? Satana no name azy ny fanjakana, name azy ny heriny, name azy ny seza fiandrianana. Zany hoe ho rava zany io fanjakan'ny Babilôna misy atsika amin'izao fotoana izao io. Dia ilay faharitran'ny on'ny Efrata zany manomana ilay fanjakan'Andriamanitra izay ho avy. Izay ny sary aseho an'ilay hoe on'ny Efrata izay ritra izany. Ka ny zavatra hita zany dia zao hoe misy camp anankiroa zany eto mifanandrina. Misy camp anankiroa eto mifanandrina. Ny camp anankiray zany na hoe ny antoko anankiray zany dia zao hoe eo ilay hoe mpanjaka avy any atsinany na hoe avy any amin'ny fimpisahan'ny masoandro maneho le herin'Andriamanitra, le Andriamanitra mpamonjy.
lay andriamanitra Jerosalema. Dia io andriamanitra io nefany io fanjakan'andriamanitra io nefany io le lazainao tao amin'ny apokalipsy toko faraky amby folo. Jerentsika kely apokalipsy toko faraky amby folo ny andininy fa 5 amby folo. Apokalipsy toko faraky amby folo dia ny andininy fa 5 ambin'ny folo. Apokalipsy toko faraky amby folo dia ny andininy fa 5 ambin'ny folo. Dia ahoana izy izy? Ary ny anjely fahafito nitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasan'ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay. Eo zany le hoe inona moa le fanjakana amin'izao tontolo izao? Io le fanjakana babiloniana zany io. Le fampitahana tamin'ny babilonina taloha io. Ahoana izy? Ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasan'ny tompontsika sy ny Kristiny. Io reo le lazaina hoe le mpanjaka avy any Atsinanana. Ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasan'ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay. Ny sary eto zany dia zao orava zany ty fanjakan'ny babiloniana ity. Ka rehefa ritra zany ny on'ny Efrata io dia zao tonga le mpanjaka avy any Atsinanana. Ireo mpanjaka avy any Atsinanana ny fanjakan'ny Kristiny sy ny fanjakan'Andriamanitra hozy izy. Ary izy no anjaka mandrakizay. Ny zavatra misy anefa dia ty raha ho avy io mpanjaka avy any amin'ny Atsinanana io, le fanjakan'Andriamanitra. Bibidivy hijery fotsiny. Iady izy. Dia izay le teneniko teo ankilany mpanjaka avy any Atsinanana. Le herin'Andriamanitra, le Andriamanitra mpamonjy, le Andriamanitra Jerosalema. Fa ankilany koa dia zao eo aloha misy hery mifanandrina zany satria iady koa zany izy. Iady koa Satana zany sy ny miaramilana. Ny fanjakan'ny Bibidi zany iady amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia le ankilany zany ireo mpanjakany tany, mpanjakan'izao tontolo izao izy. Ireo zany maneho an'ilay fanjakan'ilay ratsy. Ilay fanjakan'ny Babilôna antsoina hoe la grande Babylone hozy izy. Babilôna lehibe hozy izy. Ato amin'ny apokalipsy izy miresaka an'izany. Babilôna lehibe hozy izy. Dia raha mijery tsika eo amin'ny apokalipsy toko 4:10, andininy 7:10, dia hitantsika eo tokoa le heriny reto satria tonga zany le mpanjaka avy any Atsinanana. Dia manao ahoana? Romotra Bibidi satria fantany fa ho avy io fanjakana io. Dia manomana izy, iady izy. Dia zao ny zavatra teneniny eo amin'ilay andininy 7:10, toko 4:10, andininy 7:10. Ary nahita aho fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy avy tamin'ny vavan'ilay Bibidi ary tamin'ny vavan'ilay mpamina ny sandoka hozy izy. Nisy fanahy telo tahaka ny sahona izy nivoaka avy tamin'ny vavan'ilay dragona, vavan'ilay Bibidi, vavan'ilay mpamina ny sandoka hozy izy. Dia ahoana izy izy? Andininy 4:10. Fa fanahany demonia ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjakan'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ilay adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Fanahany demonia ireo. Nivoaka fanahy telo tahaka ny sahona izy nivoaka avy tao amin'ny vavan'ilay dragona, ny vavan'ilay Bibidi, ny vavan'ilay mpamina ny sandoka. Fa fanahany demonia ireo izy ka makay izy ireo fanahy ireo makany aveko tsara izy. Fa fanahany demonia ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjakan'izao tontolo izao, makany amin'ny mpanjakan'izao tontolo izao. Eo aloha fanjakana babiloniana mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra sy toa. Amin'ny fotoana zany izay hahatongavan'ilay fanjakan'Andriamanitra io. Manangona azy. Zareo zany tena miasa amin'ny fomba mahery mba tsy hahatongavany io fanjakan'Andriamanitra io. Miady amin'ny fomba mahery izy mba tsy handritra ny on'ny Efrata io, fa tsy maintsy ho ritra io, tsy maintsy ho rava io. Dia le fanahy mivoaka avao amin'ilay dragona zany fanahy maloto tahaka ny sahona izy satria ny sahona dia inona? Biby maloto ny sahona. Fanahy maloto tahaka sahona nivoaka avy tao amin'ny vavan'ilay dragona, nivoaka avy tao amin'ny vavan'ilay Bibidi hozy izy. Nivoaka avy tao amin'ny vavan'ilay mpamina ny sandoka hozy izy. Makany amin'ny mpanjakan'izao tontolo izao zany hoe tena miantso izy zareo zany mirassemblen'ny firenena rehetra zany izy. Manangona ny firenena rehetra eo ambany vahoany zany izy.
hiady amin'ilay mpanjaka avy any antsinanana. Zay no mikasika an'iny fa tapitra ny fotoanantsika ho toizantsika izay leson'izay manaraka. Na dia hitako hoe mamy dia mamy ary ahoana indray nitoy an'ilay tantara fa dia ny tantara dia mbola mitoy. Iresaka tsika mikasika an'izay. Resaka tsika mikasika an'io hoe satria fa nresantsika ny dragona, nresantsika ilay bibidia hoe izy ny namen'io satria na dia nresaka ilay bibidia ary tsika tsy tena hoe mbola nivelatra mivalapatra amin'itsika fa ny amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo tsika ny tena mijery an'io. Fa nresaka tsika amin'ilay bibidia hoe izy ny namen'io bibidian'io heriny sy ny tanjany sy ny fanjakany ny seza fiandrianany. Fa satana nome azy an'io zany ary izy noman'iny no manjaka amin'izao tontolo izao zany. Dia misy hery anankiray ihany koa izay nipotra. Hitantsika eo zany akoatran'ilay hoe dragona bibidia fa izy le mpaminany sandoka. Iza indray ary ty mpaminany sandoka ty zany. Dia iresaka koa tsika mikasika an'io mpaminany sandoka io hoe iza koa indray ary mpaminany sandoka io zany. Zay ny lesontsika dia saotra ny tompontsika toizantsika indray ny lesona amin'ny tapany ariva. Vavaka tsika. Tompo Ray Masino misaotra anao zahay. Raha mbola afaka niara-nianatra sy nandinika ny teninao, manamasinana iraina amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana. Dia iraina mandrakizay ny anaranao raha io. Dia ho karaha io tany lonaka ny rin'ny teninao ny izahay. Halleloia, ny anaran'i Jesosy. Amen. Da iny tompontsika dia tsika rehetra fampitaona indray tsika amin'ny tapany ariva izany. Bye daholo. She